Fananateraka fianana tamin'ny mpanao gazety kosa tamin'ny ity androany ity nitalemsana ny fitantanana ny kianjana Tsaramanitra nitondra ny fanazavana tamin'izany moa ny zava-nanjo azy tao aorian'ny fanomezan-dalàna nanao hetsika izay nitanterahana tao amin'ny kianjana Tsaramanitra. Nosamborina tao Andranofaska, lalam-pirenena faha-efatra, ny 12 Jolay lasa teo ny mpitandrina Rarivo Sandinan talemsana ny fitantanana ny kianjana Tsaramanitra. Fotoana iray andro melohan'ny hetsika no karakarain'ny komity mpanavotana ny Madagasikara na ny KPM ary nosakana mpitandro filaminana ny fanatanterahana azy. Fisamborana izay nambara mpitandrina Rarivo Sandinan fa nanaitra azy. Nanjoay zany ohatra tamin'le 12 narete ny fanjakana ny rany zahoana marovoay mahazaka dia ny avatiny naniraka sambory io dia ny samborina ohatran'izay zany dia gaga koa raha ny tany satria kay ohatran'izao no tena fandehana izy ity fa mety ho tsao zany le izy dia igny ny fahazoany azy mety ho tsao dia nambotra ny nataon'ireo dia inona moa no azonay atao fa dia natoro amin'ny karazana violon ao andrasana ny commandant de compagnie amin'izany avy any Mahajanga dia amin'ny 120 km tonga eo ireo amin'ny 1 sasany dia nasambotr'olona mako zany na semiremena bila na ina dia nasambotra olona dia avy lao ao aloha izy fa raha pisy zao zay vao manao anketany io danao le raha ohatran'izany mafy tamiko fa saingy izay ny zava-misy. Raha misy olona samborina mba jerena ihany zany hoe ahoana ny tena hitako fa mitombona misy zany raha amin'ny atra tamiko tena mitombona misy zany ny resaka iny hoe satria zato amin'izany zany hoe na andeha dosy aza na andeha toalety dia miaraka amin'ny kalaknikov ny gendarme miaraka amiko eny dia nefa dia gaga ohatran'izao zao ve dia inona momba zavatra fantatro amin'izany fanonganam-panjakana zany. Mikasika amin'ny fampiasana ny kianjana Tsaramanitra dia laza ny talemsana ny fitantanana ny toerana fa mila fahazon-dalana avy amin'ny préfecture de police vao afaka mahazo izany. Malalaka ny fampiasana ny toerana ty fa miakina amin'izay zavatra atao dia ny olona izay ampiasa toerana eto ampiasa n'ity toerana ty zany hatreto na hanao concert zany izy io tsy fantatray na iza no entinety na iza no entinety. Anao fanompom-pivavahana izy dia io tsy fantatray na tena fanompom-pivavahana ve sa esika politika satria fa sarotra moa manavaka an'izany amin'izao ohatra hiteny asika hoe niesika mitondra fivavahana ve tena fivavahana sa resaka politika tahaka an'izay zany le ka ireo zany hoe dia manome lalana zay nizaniza mangataka ny toerana ty fa ampandalovina kosa makana amin'ny préfecture préfet de police zany izy zany manome ny autorisation farany na ny accord farany zany hoe amaha toerana sarosaropady ihany moa izy ty satria zone résidentielle akaiky an'ity lampam-panjakana ty. Fananany tsy miankina zany hoe ny FFPM iombonan'ny FLM sy ny FJKM ny kianjana Tsaramanitra na dia izany aza nanomboka tamin'ity teteza mita ity dia mila hatrany ny fahazon-dalana avy amin'ny préfecture de police vao afaka mampiasa izany araka ny fanazavana nentin'ny talemsana ny fitantanana ity toerana ity.